Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deras vonaitafena tolotratsika tompo Allah subhanahu wa ta'ala ilay tompony izao tontolo izao. Sodrano sy fandriam-pahalemana Allah ne hirotsaka amin'ny mpaminany malalatsika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sy ireo mpanara-diny sy ireo izay mifikitra amin'ny finoana Islam mandrapahatamperan'ny fiainana eto ambonin'ny tany. Insha Allah tsika androany hijery mahakasika ny alehibiazan'ny fitadiavana fahalalana satria tsika zanak'olombelona dia mila mahalala na mila ihany koa mitady fahalalana satria tombontsoa lehibe eo amin'ny fiarahamonina. Satria tsika rehefa tsy mitady fahalalana mety hoe ambanimbaniny hafa, miaraka rehefa tsy mitady fahalalana mety ahilikilika eo amin'ny fiarahamonina. Nefa ilaintsika eo amin'ny fiainantsika ny mahalala ary ilaintsika eo amin'ny fiainantsika ihany koa ny mahay sy ny manana fahalalana amin'ireo zavatra izay andeha ho tanteranao eo amin'ny fiainanao. Eny indray ny mpaminantsika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam izay ny teny manao hoe man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Izy ny teny manao hoe ny tombotsoan'olona anankiray izay mitady fahalalana, hoe izy mijoro amin'ny lalan'ny fitadiavana fahalalana, tombontsika Allah subhanahu wa ta'ala mangala mampiditra anazy mametraka anazy amin'ny lalana amin'ny fidirana amin'ny paradisa. Ka tsika zanak'olombelona tokony mahay mitady fahalalana. Amin'izay tsika mba tsy ho ahilikilika eo amin'ny fiarahamonina. Amin'izay tsika mba misy ihany koa ireo karazana zavatra anankiray mba fantatra tsika ary ahafahantsika hanatanterana ireo karazana asa. Na dia hoe eo ny fahaizanao ny asan-tanana efa mahalala zany dia efa tsy manaranao eo amin'ny fiainanao, efa ahaizanao mamelo ny tenanao eo amin'ny fiarahamonina. Na dia hoe eo ihany koa ny fahaizanao ireo karazana vaovao maro samihafa eto ambonin'ny tany. Na dia hoe zavatra anankiray tsy mahakasika anao fa ny fahalalana izay misy eo aminao dia efa zava-dehibe eo amin'ny fiarahamonina. Ka tsika tokony mametraka na hoe mitady fahalalana foana amin'ny fiainantsika. Tsy midika hoe ianao efa lehibe na hoe efa antitra na hoe mbola zazakely mbola tany hoe tsy hitady fahalalana. Nefa antsika tokony nampirisihana ny fitadiavana fahalalana zany juska ialantsika eto ambonin'ny tany. Satria antsika eto mandalo eto ambonin'ny tany dia tokony manararaotra amin'ireo karazana fitadiavana fahalalana. Ka ingany tombontsika Allah subhanahu wa ta'ala ametsika hery sy fahasalamana mba ahafahantsika hitady fahalalana zany. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.